gas ty Tantara Gasy. Atolotra ny radio plus hoan'ny mandritra ity herinandro ity. Valifatin'i Dada. Tantara nosoratan'ny Ratsanandro Soa Flavien. Daniel, Ramsetatana, mbola Ramtramanatso, Sinez, Domina fitiavana, Elina Sandra. Nandray feo, Rianso, tompon'andraikitra sy mpanatitosa Ramsetatana. Satroka ilaza aminao hoe milamy masy tsisy atahorana zao zavatra ataontsika izao. Anday eny efa raha teny an'izany. ka tsy aleo ary ve dia miverin-dalana raha zany ka dia mbola afaka miova hevitra. Iova hevitra? Mivery eny ianao raha matahotra. Za tsy maintsy mandroso. Fantatro tsy inona ny antony nanomboaka an'izao ady izao. Miendrika moizanaina ve nefa zany. Fantatro tsara koa mantsy fa mety tsy ho eo tsony ny ray amintsika rehefa tapitra izao tantara izao. Mety ho samy tsy ho eo tsony mihitsy aztsika. Zany ny olazako hoe miverena raha mbola mampivarahontsana anao ny tao am-pahafatesana. Tsy rado a. Aleko tsy mena toy izay anjehan'ny eritreritro lava eny hoe nitody damosina anao a. Rehefa tsy vitako ny manova hevitra anao a dia hanaraka anao any am-pifahafatesana. Misaotra kea. Atsoriko aminao fa matahotra koa na zaza. Tsy ny ho faty loatra nefa no mampangitangitaka. Fa ny ho azy samybelona dia nitsalitsala mandrabatapitry ny haiko. Azoko an-tsaina. Na zany azy nefa mbola aleoko ihany. Fa ny ahitanao hiaritra an'izao eto ambanin'ny masoko ny zakako indrindra. Mbola misy angala erongon'ny foana teo e. Homeo ihany aloha amin'oko eritreritra. Tsy tsapanao mihitsy nga ny ditra. Andraso kely fa anao ny asany io amin'ny fotoana izay ilaivanao azy. Sa andraso. Minana kely amin'ity fa hito ny tena izy. Inona koa ty zavatra hafahafa ohatran'ny olatra maintimainty ty rado a. Olatra antsoina hoe amanita mihitsy io. Fampiasa amin'ny mpiady mpanao viveriny antsoina hoe bersekera fa izay. Bersekera? Eny hoa. Inona indray koa zany? Efa notantarainao tamiko ve zany? Tsy tadidiko aloha e. Mpiady mahery fo namakilalana ho an'ny tafika vikinina zany. Karazana mersenerana antsoina rehefa sendra fahavalo tsy tohatra. Nihinana ny tonolatra tony zareo mialohan'ny nidirana tsehatra. Tonona zany zava-maniry atao hoe ioscamius zany. Dia inona moa zany ny antony hinanana ny tony ka? Lasa ohatra misy fanahy manindry azy rehefa avy mihinana ny tony. Dia tsy matao-pahafatesana tsony izy. Any ka sa mamaky an'ireo miaramila polony maro manatina ifanandrina aminy. Rehefa mitady restozy kely ny tafika vikinina no miditra tsehatra reny berserker reny. Karazana kamikazy zany? Misy otovizany. Ny kamikazy moa fomba fiadin'ny japonais tamin'ny faraparan'ny ady lehibe faharoa. Mpanamory roaplanina mpiady voasisika bomba. Manao izay injerany eo amin'ny samby fahavalo reny roaplanina mpiady reny. Fa ny berserker tsy voatery ho faty ka. Ary sika? Aza manafa hiaranao foana e. Hatramin'ny farafofonaiko. Tsy farana fa hanomboka eto ny tantaranao koa ny Farazao fiafarany ianao dia sa mihitsy koa ny hanapitra ny aka. Aza miteniteny foana mory mioraka. Raha samy olatsika dia izy indray ny tantarany zava-niseho rehetra taty. Fandresena ho amin'ny fahavelomanao taty io izay. Ary ndao amin'izay fa manomboka manao ny asana angamba ny amanitaka. Aza miala lavitra dia arao tsara ny toromarika omeko anao a. Eny ary. Toy izy mitifitra bararaka fa androsy tsy ambadikitsy fiara itsy ahy. Aingany ianao e. Raso aloha fa ty aza mikoaisa nge. Ary mitaboa amin'ny tany fa ianao ve adaly. Ary aza mitreronaka. Miora, tandremo fa mbola io velo io le rainty firinao teo a. Mitaboa mekavana ianao hitifirako azy. Miala tsindrado a. Tsy maintsy ho faty koa ianao zao noho ny aventranako. Tsy ho faty zany tsika fa hoaka izay ny ranomaso e. Tsy renke fa manomboka voadidina nge tsika rado e. Ianao koa efa maratra be. Tsika mialambala. Tsy ho faty zany tsika hoa. Mbola zao mihitsy aloha. Tsy androany akory aza. Raisy dia basy ty dia mijanona eto. Fianao aiza? Tsy maintsy makeo amin'ny fiara io fa misy lesy grenady be dia be ao e. Ahoana koa ny fahatananao azy zany e. Hitako ny nampidiran'le kolonely lasy teo ka tamintsika andresaka teo iny. Araingana fa mekena chance atsika ka avereny ny heritsainao dia ataovy izay tokony atao. Eny ary vonina afaka mandeha ianao.
Rado mifoaza mo fa mbola mila anao ne ahy azy lozana Rado ho fiarovanao aty izy indray no nandray an'ilay bana tokony hahafaty na vita ny tivitra an'ilay miaramila teo amin'ny lohany anefa izy voany lofika ohatra ny forotapa dia matoko ve Rado tsy mino azany ahy Rado mifoaza ho afa vita ngeny adytsika azy lozana Rado indrisy mantsy tsy fantatra kory izay atsy misy avaratra amin'ity toeranyity dia ina ny ataoko sanatria ve dia hojereko fotsiny tsy alana nenina kory Rado tsy mitsahatra mitsenenika ny raha miratra rehetra aleo aloha tsindrina mafy any reto ratra any reto hoe sitrany mba tsy be loatra ny raha very fatorana amin'ny fekibony koa ny sandrany ataokaro amin'ny tana maratra be io zay oe andrasy loha fa nisy fomba fanajanonana raha natorony azy eto koa kay moa dorana amin'ny vy mamay le fery amin'izay mikatona ny lalandra zay mihitsy le izy ka autorisation de fiançailles zay hoy izy mitovy amin'le teknika atao amin'ny circoncision à l'américaine ireny ary aleo hitady visy afaingana aloha anaovana an'izay fa manomboka fanina koa zany no le bala tafela eto amin'ny fiako angamba arabaina tsy maty foa manaina mademoiselle Miora fa manao iny eto ambony ty fandreny ty ary maninona anketsainareo amin'ity fekibe ty fatako hoe maninona koa ny tanako no mifatotra aminao ty mba ho fiarovana anao tsy handratra tena ny antin'ireo fa za metsika mahery aloha zany dokter Yvon ary aizy Rado nataonao aiza ho Rado tsy nitsahatra ny antsoantsoan'izany olona zany ianao ohatry ny omaly rehefa midelira fa izy moa io Rado atsotsona hoe zafady tokony nahita azy nareo rehefa nahita teo ampamelomana azy ange atsinona ny tsy natsiaro teny miala tsiny fa tena tsy nahita olona teo kaikinao aka efa nijerijery ny manodidina ihany anefa zay vo niditra tanaty fiara sy nitondra anao malaky taty fa taiza sy tamin'ny fomba hoana marina ary zany nahitanao ahy efa divikely anao mihitsy avy tonga saina ny verina satria natsikaritra lamba somary nikopakopaka nitsofin'ny rivotra avy amin'ny fiarako mirimorimo rimorimo ahoana ny fomba nahafahanao ny rimorimo teny anatin'ny fotaka sy fatimbarika nisy anay iny teny amorona rabe anao no hitako fa tsy tanatin'ny fotaka zany ka ianao rery ihany koa fa tsy nisy olo-kafa amorona rabe iza zany namindra teny amorona rabe zay olona namindra tsy inona mahafantatra amin'ny misy any Rado tantaraho amiko amin'ny antsipiriany zava-niseho rehetra dia anampy anao hitady an'izany olo zany atomboy amin'ny filazana hoe izy io Rado lazainao eny ary vavikely akia midira amin'izay rehefa avitra somatsara izay mianaka misaotra anao Andriamanitra fa bendra fo aminay izay tsy mendrika ny amin'izany akory aloha fa maninona kosa moa tsika ny tsy mendrika an'izany ka efa nilazaiko anao foana ange efa maharo-po aminao izy jolahy nge zary lisy adinonao angamba fantatro mihitsy zany fa tsy voatery ho jolahy mandra-pahafatinao ianao ka ampitiavana be ny angaviny anao hoe oka ny mpangalatra tsy angalatra ntsony fa hiasa mafy eny ary eny fa ataoko izay no ny amin'ny osony zanantsika hopofoka aminao hoe mahay zavatra rehetra rehefa tosiko ilay fitiavako anareo misaotra kia milanao raha teo nge iny zanakao lahy iny milanao anoro azy ny lala mahitsy sy ny namany eny menina aminao fa hiezaka ho ray modely ho azy ta zany omeraka ihany koa fa horenana mpisokaika anao hatramin'izay misaotra betsaka fantatro fa tsy maintsy tonga izao fotoana izao dia tsy sasatra ny andry anao ary andana lay vao amin'izay ny zanako hijery anjandriny na izy koa azy izay mitaintaina ny hatramin'olona any eny tokoa ary aleo ary loha jereko any zareo fa aminao tena nge zany nataonareo zany ry Miora fangaram-bo ny Rado ny mihevitra namotsana miaramila telopolona tsy hainao tsara ngany fitantarako azy teo raha farany aferina efa maty ilay nitifitra azy
tokony ho izy fa tsy ianao no nitondra tany amin'ny dokotera raha tsy nisy an'izay. Izay filazanao azy noho izany na rambo izy na inona. Fa ny fantatra aloha dia efa montsana araka ny teninao daholo ny fahavalonay. Ka alina aloha ianao fa aza misendotra loatra ohatr' izany e. Te teny fotsiny aho hoe tsy fahendrena ny misetra loza ohatr' izany, ninona antony? Eny tsy ho azonao koa izany ny tena mariny satria tsy fantatra hoe izy rado dia ohatriny ahoana ny toe-pony. Ny azoko antoka aloha dia hoe biherim-po izy e. Tianao mandilatra ny tenany koa. Izay rehetra izay no mibaiko azy raha ny mariny fa tsy adalana verivery akory. Fantany fa raha hipetra-potsiny izy dia tsy maintsy ho fatin'ireny olona ireny Ilazao aho rehefa mahatsapa-tena fa matanjaka tsara ianao e. Iaraka hitady azy any amin'ny toerana nolazainy io mantsika. Raha misy tsipirian'ny zavatra tsaroanao mety hanamora ny fahitana azy ihany koa. Dia izaho dia nanadino ny sotranao. Miala tsiny fa nisafotofoto loatra ny zavatra rehetra e. Tsy tao an-tsaiko akory hoe noho ianao no mbola maheto Tsy misy tokony isaoranao zany ka. Za raha teo tsy nanometsiny ianao. Ara-dalàna be daholo reny fihetsika ao rehetra reny. Ka ny vato aza nge dokotera ho soramenaka rehefa nahitana soa e. Atombohy amin'ny fandrodanana amin'ny fefy manasaraka antsika ary. Atsoy fotsiny hoe Yvon dia samy afaka antsika. Eshi, izany koa ve dia mifanentana amin'izay nataonao aka. Fiandohana ihany zany fa mbola tsy izy rehetra. Ny ambiny aleo hitantsika miandalana iny e. Zaho hoana? Eny ariko. Mihanoa ianao fa zany safidy tsara indrindra. Oay, tsy inoko mihitsy ny hidiranao. Hita bianga ny akoviako. Kivy manahy matahotra mihitsy angamba. Azoko fantarina ve ny antony? Manahy hoe soa foy ny andro iainanareo so safidiko zaoko. Fantatra ihany tsinona no hoe tontolo ajakan'ny mierisetratra ny valifatin'i Dada manosako. Manana finoana fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra ary nesy ainy miaro anao sy miaro anay amin'izany. Te in'ny Andriamanitra ao anefa tena tsy mety haiko rolisy tsy mahay mety tsara velatria. Tsy miandry anao votom-pinoana koa nge izy e. Enao maniry hanompo azy dia ampy. Efa enao angamba le teny hoe tsy ataony tsinitsinina ny fo torotoro sy mangorakoraka. Mingavy ao lehilahy torotoro fo zany ianao. Satria ve lehilahy malemy fanahy no mety amin'Andriamanitra ao? Inona nefa maharatsy azy zany? Ratsy zany e. Ratsy zany satria tsy natao an'ny olona malemy zao tontolo misy antsika izao e. Anaty ala iriry avy amin'ny bibiditsika. Dia mila merina ohatran'ny liona raha te hiaro ny ankonako. Eny ny fitiavanao ny ankonanao izay ny endrika isehon'ny hatsaranao indrindra. Dia noho izany ihany anefa ny angavikanao izotra amin'ny lala mahitsy amin'izay. Tsy tiako kambotom-bola kely tsinona ny sombina antsika e. Ny fiainanao eo anilany ny fanomezana tsara indrindra azonao omena azy. Fantatro zany ka. Fa ny fipetrapetrahako mihitsy koa nefa manafaingana ny fandaozako an'ity tany ity. Finona nefa mahatonga anao miteny an'izany? Efa mandeha sady ny feo hoe hamono ahy Ivan sy ny miaramilany. Za sy ny taranako. Ny miendany amintsika dia be lavitra noho ny miendany aminy Renesy mbola tsy resy lahatra amin'ny heriny. Midina amin'izay ty atany fa ampy izay revin-gadra izay e. Andriamanitra mahafony zanany ho raviravin'ny fahavalony no ianteranao hiaranao amin'ny basy marivava. Ka aizaho izay lahy zao amin'le mission nampanaoviko ny lalo e. Sa mbola variana amin'ny lalo voromotika indray lahy ty? Miandry ny fotoana ny avy ny zavatra rehetra fa tsy azonao tereko masaka e. Efa ny famaimaizanao ihany no nampandamoka ny paikadinao tamin'ireny. Moramora kely ty vava. Adino langa hoe iza miresaka amin'ny lahy eto zao ka. Sanatria dia sanatrika. Fa so adinonao koa hoe za sisa ny farafanantenanao. Zany ny alanenina nanao kolostomie sigmoidienne taminao. Ratsy zany anefa. Efa nitsotsotra tany ambany rangilahy ianao ohatr'izay. Ny familiana ny malotonao anatin'ny posy kely io zany so tsy azonao e. Eso fepelan-tanany lahy moa zany zao ny ekiko. Nefa tadidiny lahy tsy ampahafiry mondro kely laniko tamin'ny lahy raha zay zany. Tokoa moa nisy an'izany. Raha ny fitadidiako mantsy dia nieno no nandany mondro kely nampianatra. Andraiky kosa variana mampirevo makorelina eraky Madagasikara. Raha mba nanaiky ny torohevitra mantsy ianao dia tsy nitrango zao. Fa tao inona koa e. Maninona tsy afa-mihetsika letsy tongotra aman-tanako Aza manafa tsy maninona akory ianao ka. Fa hoana e. Nasiko rano mpanafody atao hoe pancurome kely fotsiny sérum anao. Zay no antony mety hatsapahanao avizanana sy malemilemy be. Asa aloha zay mahatonga anao mikaraikona tsy mahay miteny io. Mety le rano mpanafody hafa voaraiko tsy naty eo angamba. Aza tantara labo eto fa lazao amiko letsy zay mahazo
ao fahazavaiko aminao raha zany foana fahazamanahy tiako fantatra fotsiny hoe eto ampilatanako ara-bakiteny ny ainao erreur médicale kely fotsiny dia mahafaty olona maika moa fa hoe atao fananiana mpankory ao manampiasaiko tao aminao teo ohatra zay fampiasana le fahananiozatra alohan'ny fandidiana dia miparalyseny diafragme raha be loatra ohatran'ny hoe manao crise d'asphyxie na fahaseporana le olona dia manariaina tsy kelikely ny chlorure dia potassium mandray zay fampiatona ny fodidiana dia azo avadika mora foana ho pozina mpitsahatra azy mandrakizay zay izy raha zavaina tsotsotra ino fa azonao ny tiako ambara tsy vaniny lahy anenena ny lahy zao fa mandrasy dia efa miteny any lahy zay tezao tsara ny zanatsika nimpidona ninkihatra ary lisy zay no any afatra aminao fa maninona nefa raha miara-mitsoka aminay koa ianao inona zany tsy maintsy hijanonanao eto miandro vonono zany olo zany fotsiny tsy misy toerana eto ambonin'ny tany ampandro fahalemana antsika raha mbola velo ny va tsy tena gasy tsy nisy ka manana tambajotra trany ivelany rehetra any dia inona nefa nikasainao atao raha hijanona eto ampiasa ny traikefa sy ny fahaizako rehetra aminoana azy asa manahy ianao fa vao vitako izany dia mamonjy anareo any ary raha sanatria hoe ianao matiny ka dia inona ny ataoko amin'reto zazy rehetra efinona toroko anao iny ny toerana misy an'ilay bankera efenanareo antsoy amin'ilay telefona satelita nomeko anao iny fanoro afa-kerinandro raha tsy tonga any izy no ilaza aminao ny hafaran'ny toetra raha ty ary mandehana amin'izay efa mamesiny any izy tsy azo hijanonana maritra mantsy eto fa terrain découvert nesy tsy te andahoanao zany nefa tandindonondoza ny ainjanatsika manenjika ny eritreritra satria zany napriska anao andray andreny fanapahan-kevitra reny esory ao an-tsainao zany eritreritra zany risy efa ela ny eritreretako anao zao safidy zao nanana antona natanterahana azy anefa zao dia ty vavy tokako ty rehefa mitantara momba amin'izy day ianao dia zao mba tsy le zajolay no ataonao fantany so kivy mantsy izy hoe ianao hitantara amin'ny an'izany matoky eny aromeo aizy da ho figniko farany dia mandehana amin'izay lehibe lahy zao mino fa ho tadidiny lahy zao fotoana farany fankahitantsika zao mitombo lehilahy dia asa vela hidina ny pasana mpasambarana ny volofotsy mifahavaloko aina solo ny aina lesy tadidio zay fino ty lazainao amin'ny zanatsika ary nesy aza tapahanao fa tsy manam-potoana nafarana azy akoatra zao tsony ange za tsy tiako lehilahy osa sy saritahotra ny zanako oka mifahavaly lahy no angovotra rehefa maheno ny anarantsika azony lahy zany dia arovo re vehivavy ireo matoky any lahy fantatro tsara amin'izay ve hoe izy rato ny tantarany sy ny loharan'ny herim-pony lalina zany fa aminao zany mety hoe lasa izy raha velona sy tafala teo amin'iny toerana iny ka dia izy koa nefa naka ny fatiny teo raha maty izy tsy hitako izay avalanao amin'izany ry fon tsy mino atsinona hoe velona izy tena velany tany tsy rado mihitsy no anao an'izany amiko matoky azy loatra ianao ny tena mariny any ka heverinao tsy olombelona manan-kilema-tsony izy mbola tsy tena fantatrao tsara indray izy raha izany na dia laniko ny tantarana ny zavatra rehetra nataony azy amin'ny fotoana rehetra ny resahantsika andeha ry atao hoe velona izy dia hitany ianao tsy natsiaro tena teo nefa mbola misy aina kely nampitepiny fonao nikiry ny taritarika anao mandra-pahatonga ny teo amin'ilay arabe iny ngamba izy satria fantany fa tsy maintsy isy fiarandalo eo dia hitanao io sisa ny faraheriny anavotana anao hatreo aloha mbola azoka kena fa avy eo ary nakaiza izy tsy rato sy ny fahamaliana mihitsy no amela rery amin'ny olo tsy fantatra eo tsy ho niala teo anilako izany izy raha tsy miverina tamiko ny saiko dia aiza marina ary zany izy mitombona daholo ny zany teniny ory zany zao ry miora amerina andefa alika mpitsongodia indray aloha rapitso so mba zay no ahitam-bokatra mantsy ho ampitomboka ihany koa ny mpikaroka ho karamaina fa ngay fa nanao an'izany rehetra zany moa ianao tiako atao surprise aminao ny fahitana azy ny tena mariny dia nanaraha mabandy mpanao charbon amin'io aly io ary ny alika taizany nahitanao alika mpitsongodia finona mahagaga be anao amin'izany zaza niara-lalao tamin'ny dada ny CB eto amin'ity faritra ity
izy no resahako dia nanome an'izay vaolana izay satria everinao fa tsy mahafantatra fa tsy calpel sy compresse aho ie inona tokoa moa no tena fantatro momba anao rano mariny fa nga mpamono olona tsy mba manana fitaovam-pitsaboana toy ny ianareo mivavaha mafy ary mba tsy olon-dratsy ako lamotro ary sao dia mba aty hatrano mpamosavy tokoa ary no manoko skidy dia sanatria hoe ka nahinanao sinema tamiko fotsiny iny olona iny fa tsisy zavatra marina izay nambarany so mba ato amin'ity trano ty ihany koa ary anefa rato fa izany farim-bariny lavitra e otry ary toy ny fosahady tena leo fandriana ary neny amin'izay ny fotoana fakahanaina dia izao etahanao izao izany nieritreretinao hanavotana amin'io rany izany oa maninona ny tsy valianao e afangah dia lasa osa tanteraka mihitsy ny fahitanao ahy izao ary ampiakaro any ambony lohanao ary hoe iny teny iny jerena ianao kosa efa mila voatsiary mihitsy ka zavatra farak'izay tsotra nge zany angatahako aminao izany atao fa tsy doika aminao ary vitanao izany raha izay ny ampanginanao dia tsy maninona fa ao atoka tamika loatra koa naningako azy teo nyratranao mihitsy ny mbola tsy sitrany metezana eky ny zava-misy ka tsy hipetra-potsiny mandavataony eto ahy ampy izay roa volana angarangida ny tazomandreniny anabaviko izay manana faharetanao aso ho animba zavatra ary areo tamin'olona volana mipankadana votanao azy ny fotoana hijanonanao eto izay manko ny tombon-da lehibe indrindra nananao ny tsy fahafantaran'izay homaninao sy ny misy anao marina izany mila mianatra mampiasa kokoa ny saiko angamba tsy maintsy anamafy ny fiarovan-tena no mantsy ry zareo izay indrindra araka nefa nilazaiko taminao dia mampiasa alika sy olona isan-karazany mihitsy ilay dokotera nisy tantarany tantarain'ny dada mitovitovy amin'izany tokony hitandremanao iza moa ilay olona firesany matetika taminao iny ay ve tsy haika varanga amin'izany tenenao izany iny mihitsy tanytsaky any ampambolena tokoa no nitatotra tamin'ny CIA ny toerana andisy azy nisy tamin'ireo azon CIA koa modina no tatsany nefa nitsikilo sy nanam-poroa fotsiny hoe tao atoerana mariny zareo tsy hafanandositra tsony izy no izany rehefa tonga nanamboka azy miaramila mirongo fehdiana hitanao izany ka ahoana mbola hidoika ihany sa aza manay ianao ry neny fa homalina alina mieritreretiko anatanterahana ny action izany raha teo moa mageria fa nafiana tamika sady hainga ary amin'ny alina manginana ty varaina matoky anao afa tsy hitovy fiafara-minisy ianao andany atano rakina no manana ny valifatiko fa aza matahotra ianao tsy handisy fanantenana anao sy dada mihitsy eny resy lahatra amin'izany hitako tsina ny fivoaranao nandritra n'izay 12 taona nahafaty azy izay andeha karakara aloha za fa aza mijanona maharitra eo so dia isy atsikaritra okeny eny baka rivotra kely fotsiny dia hiditra tsy sa manao fihetsika fahafamiora-kory ilay dokotera raha nitatitra fanorosiny iny satria ve manantena izy hoe ho fantatry ny ora ny toerana ireko efanoro no mitondra taty rehefa samy tsy natsiaritra eny izay ta tsy afaka nitondra ny indray miaraka mantsy izy dia izany ny vonjefo izany no efa tena mba vahoana tanteraka ho afaka navitra amin'ny ora aveo rehefa velona somatsara na dia nahasosotra azy ny namelany zandrika tany dia nikeky any hoe nety ny safidy tsy maintsy hitady fomba marina fitianiny sakaiza matoky iny na ho ela na ho aingany afaka herinandro fitsy dia anavitra amin'ny ora any andripaka tanteraka an'ilesy valahyreny ihany koa airatiny masonao fa fantatra hoe tsy matory eny ianao io dia apetrao ihany koa iny izay rainga iny fa ianao ihany no aratra an'iny eo tsy ho voanao amin'iny mihitsy atsy iny mirerere lahy amin'izany nefa tsaroany lavy hoe za fa tsy nireny lalina molavolany lahy ohatran'izany ka zay sorako anao mandrakandroandra ny amin'izay izay no antony karakarako anao eto fa tsy ny fitaizanao ahy loatra eny nanao adisoana tokoa aloha tsy laviko izany izany indrindra mino aho fa fotoana angely tsy ho narenana nireny amin'ny fomba hoana lazao amiko hoe inona ny azonao atao anorenana tianao fitaovana ianao satria tsy afa manoatra tsoriko aminao tsy inona fa tsy ilaiko fanampiana avy aminao velively raha izay bandy tsy aninotsanino izany diso hevitra lara izany raha tsy aninotsaninona araka ny tenin'ny lainy tsy ohatr'izao ny farako satria evenao fa mitovy aminao ve tia ampitandrina ny lahy fotsiny hoe adisoana efa nataoko ataon'ny lahy io zany manamaivana ny fahavalony ka mihevy tena hoe efa tompon'ny fandresena kinona arony izany ny fanampiana mba azonao mena hitany lahy
manana information tsy fantatrizany iza fa raha manan-kiara asa amiko laha vao lazaiko izany ka. dia nino ary fa mihaino anao a? Inona zavatra tokony ho fantatro momba an'izany toanto izany? Ka mandray sary lasa iza fa ho lavalava ny tantara ho zaraiko amin'lahy. Mihaino anao ary a. Ohatra fa inona koa tia mamporotsaka rerin'ny ranomasiny eny ty ato? oay ianao koa izany mitsaitsaika ohatry ny olona angalatrako fa andeha aiza amin'ity andro mandroso ariva. Akasaina kely any ivelany any ary neny aleo miherotra nitrandraka atao amin'ity banker ty. Koa raha misy mahita any fantatro tsara fifamparitaka hatraty amin'ny faritra misy antsika ny olona ivon sy le dokotera zanany iny. Zavy adala ary neny sady tsisy azy ve tokony angofotra mahita. Tsaronao ve hoe zany ny teny farany taminao? 17 taona lasa tokoa mantsy izay. Ny tsy fantatrao dia nisahako ny soratana daholo ny zavatra rehetra mampatsiahy ny dada, ny zavatra nytenenina, ny zavatra nataony sy ny fahazarany, dia mamerina mamaky andreny isan'andro, mezaka mitady tsipriany hafa ihany koa. Inona koa izao ny tanjonao amin'izany? Tiako iredareda foana ato anatiko ny afon'ny Valifatin'i Dada, mamina vinandro manalina ny zavatra rehetra ataoko amin'ireny olona ireny nandritra an'izay taona maro izay. Ie, dia inona ro izany vinavina mameno sainao izany? Ohatra hoe tsy anaty kazoko mihitsy ny anapitra ny eny amin'ny balatokana, ataoko izay atsapahan'ny fangirifiriana lalina mialohan'ny ialany ena. Eny, tsy mampirisika anao an'izany velively nefa fantatro koa fa raha hipetra-potsiny ianao dia ry zareo ny hamita an'izay efa natombony. Voalazanao tsy ambiala hipetra-potsiny mihitsy ny antsoantsy ny raha ny dadana raraka ireny olona ireny dia ny raha iraisana amikorenao amin'ny lalan-drahako mandrak'androany. Be dia be ny zavatra mbola miafina amin'ny rato. Tsy te hilaza zavatra fafamomba ny nisy anefa satria mety hakivy azy izany ampilofika ny herim-po manosika azy. Ndry fa nisy zavatra tsy nety angano lazaiko teo ny tolasamborona tampoka teo tia neny. Ka lasa any amin'ny fotoana farany nahitantsika azy fotsiny ny saiko, dia le endriny feno fanahina nefa nafenony tamintsika. Dia izany ve le namporotsaka ny ranomasinao teo? Eny anaka, nandamy mandreto boky sy taratasy reto dia nahita n'ity sariny telo daty. Adinodiniko tokoa mantsy hoe efatra amin'izay mihitsy zareo no nalaina hisaraka. Fa hifanoro ve ty henanao ty? Ie, avy nanao baolina ry zareo tamin'io. Tsy nanaiky mihitsy fanoro raha tsy nanaraka azy Zavy any nandray atendrony sa ohatra ny hafahafa mihitsy ny zavatra lazainao Tsy mandray atendrony ianao ka tena le nieritreretinao mihitsy ny marina, mbola zasy fanoro ny niaraka tamin'izany. Ay ve dia ahoana izany nahatonga anao sy dada tafiaraka raha izany ka? Efa samy nafantatra izay hoe tia koa nisy rainao. Tsy mifanafina ninina mihitsy mantsy izy roa lareo Izany ny fampatoky hatramin'ny farany koa any ka nanisy aza ny fitiavany nisy dia tsy nanana iah mihitsy fanoro rehefa nanome toky izy hoe tsy hamadika ny fisakazana noho ny resaka fitiavana. Izany very neny? Eny, taty aoriana nanomboka tsy nety ny fiarahana izy fanoro dia nanontaniany ampabe maso nesy hoe mbola tia atony taloha ve? Ohatra nanaovany trala-pasipasy teo izany ianao? Raha tsaraina tokoa dia mety hoe izay angamba. Fa nahatonga anazy nanao an'izany anie dia satria tsapany hoe lasa tia annesy tsy te ahatsiaro tena ho voafitaka izy na anosika anay anao an'izany. Izany azonao ve aloha izany azoko ka. Raha misy zavatra tsara tena atsiarovako any fanoro dia izay fahendreny tsy manam-paharoa izay antony tsy nanana nisy ahanankina ny fiainantsika taminy koa izany. Tena naiko izany dada dia nanomboka niaraka teo ny io nareo. Nanaiko izy hoe tia za koa nanaiko hoe tsisy olana ny amin'izany fa tsy mbola tena niaraka izay raha tsy volana maromaro tateo ariana. Izany ie, ohatra ny verina ompinamana be izany fotsiny izay telo. Avy eo moa inesiny nahita fomba namadihana izany tsy kelikely ho lasa fiarahan'olon-droa tateo ariana izy vao mivaky tamiko hoe tolotsaina avy amin'ny fanoro koa ireny. Fa inona le hevitra nataony tamin'izany ka? Manaherana ihany kosa mantsy izany mikoty namana izany makasipapa. Tsy izany fa nanomboka nitondra ny fanomezana kely tsy indraindray fotsiny ndry dia ahoana? Mivombiana ny vonin-draozy kely, nasainy miarana mandehandeha rery aminy, tsy herinainy maraina ao an-trano. Dia babo le zazavavy. Azoka tsy hanery mafy ry zalaka. Ie,
dia le tsikina araiky piti taminy indrindra nefa nitako farany tamin'iny andro iny. Le herim-po mampiavaka loatra azy ireny no hitako isan'andro eny aminao. Dia tsy misy afa-tsy izay herim-po izay ve? Tsy mba nisy endrika na fiesika itovizako aminy ve? Eto aho izany ilay voatery andainga amin'ny rato. Mazava ho azy kosa inona amin'izay ataonao moa tsy hanahafanao azy Izany ny vomaika nahafalony foko aza dia noaranao lavitra izy raha ny tanjabatana sy ny akinga-tsaina. Dia inona koa izao no mahafaly an'eny amin'izany ka? Faly satria tanteraka ilay nofinofiny hoe tsy ho lehilahy osa sy matahotra ianao, dia izao ianao lasa lehilahy mahery fo noho izy mihitsy aza. Eny misy fotoana mivoady aminy hoe ho vitaiko hatramin'ny farany ny afatra napetrahany tamiko, ho vitaiko ny valifatiny, dia ho tantaraiko amindray rehefa mpeon'ny fahafatesana indray izay mianaka ny aoriana. Mandehana atovy amin'izay aloha ny zavatra ataonao fa zalozana mirediredy miaraka amiko eto ndana fa tsy maninona. Misaotra roneny misaotra na mofo an'izany lasa fihainy fihetsepo izany. Mifantatro hatrany tady isaky ny miresaka aminao Tsisy fisaoran'izany anaka. Aza alipody dia mitandrematrany fa ny ratsy kely lalana. Endray roneny io. Tena ohatran'ilay dokotera Evans indrindra mamono olo ireo tsy dia henoko tsara ny resaka izy ireo fa mitsoka amin'ny menavaritra koa ny rivotra nefa izaho lavidavitra. Ny tsikarotra aloha dia tsy olo-kolom-pona mihitsy olona tarohan'ny zareo io manao komplesy kravaty tsara mantsy. Saingy efa nivadika menanonondrano ilay lobaka fotsy anatiny. Aleo manatina kely raha ngaha henona ny resany so misy information ilaina ihany. Nataony lahy izy ity ny volako rehefa tsy vitany lahy ny asan'ny fanarana efa manao ny asany daliny karamaiko andravany tanàna ka maninona tsy mbola misy fitrandrana mandehany hatramin'izao Ahoana moa ny fomba hamaliny anao nefa ny vavany aza fatotra efa fantatro ny valiny izany rehetra izany na tsy hamaly azy izy fantatro fa mandefy ny voadollar ilay tsy manjary eo indrindra vao nahenona azo ateo. Ary somba mitombona ihany ny teniny hoe misy mpanao politika te salovana anao amin'ny fitrandrana ny vatsarobidy. Ka ngamo izany ferany efa hatramin'izay ny mpanao politika no manao n'izao fery izao fa ny vahoaka mbola tsy maraka. Kortanina amin'ny asan-dalo sy ny kere ny mponina any amin'ny faritra tsy miny dia avy eo miala amin'ny fonenany. Inina tokamonina sy ampijaliana mihitsy ireo mba tsy hafantatra ny tena marina nge. Nefa ny arena miopapaneo amin'ilay faritra ny tianareo atao tantely avadrakotra. Mila olona mahteritreritra sy vaty fo mihitsy koa aloha vao mahavandoza ohatran'izao ka. Ka inona moa letsy ny mahasamy hafa nataoko amin'ny ataony laka tsy hain'olona koa ngano isorony lahaka anandreny tova amidiny lahy reny. Fa ny olona tsirairay ka. Ninareo fianakaviana ampolo maro mihitsy ny ray ataonareo vonomoka. Rehefa mamono le ty dia mamono tsy elahy velively ny mendrika nasaty doa amin'izany. Ny tena marina dia izao lalàna ny alany miahatra eto satria anaty alitsika izao. Ary zasy elahy ny liona piremby eo tsy maintsy misy ny piremby sy ny aza fa misaory elahy n'Andriamanitra satria tsy isan'ireo natao amony eny. Fa na zany aza tsy hiara-iasa aminao amin'ireo aferanao ireo mihitsy aloha raha zay aloha dia azoko antoka. Tsy olana lesy izany mana tena fotsiny aho fa hanome tananahy elahy raha hoe misy ilako vonjy fitaovam-piadiana ohatra na tsy haiko mety hoe ilay manampy ny miaramilako. Eto mandehana amin'izay latsio dia ty firy ho faty any Ary zaho aiza tokoa moa izany ilay information nampanantenana omenao tsy mety amiko raha mitavozavoza ohatr'izany ny olonao Kalme lahy efa tena nody vetiny tokoa letsy ny rano natsakaina. Amin'ny lafininona ohatra hatreto aloha dia mbola fampanantenana pokaty fampiendrasana trano no azoko. Tsy nilaza ninina tamin'ny lahatra amin'izay satria mbola tsy tena solide ny information azoko. Fa mino ahy elahy hoe kely sisa divadika ny rasa ary tsy maintsy matitsika ny melohan'ny farany terinandro ty. Omeo antony mafonja ary aloha inoko anao raha tsy izany mantsy tsy zazakely ka rotsirotsianao amin'ny kapokapotsoroka. Ka raha ny vovo farany lesy dia fanoro le mpamadika ao ambadika izao rehetra izao Fanoro? Eno Fanoro lehibe nitafika ao ve? Fa mahafantatra fanoro hafa ohatran'le latsambaratra iny ngamo elaka ohatran'ny tsy mihiny fotsiny aho hoe reny ny misionierana nanao sy zavatra vita dia sany fanoro ve ny amadika? Tsy voamadika letsy izy fa efa namadika antsika hatramin'izay mihitsy satria izy nanampy ny vady aman-janaka nesy andositra tamin'izany ary mandraka androany dia mbola mifandray foana ary zareo. Dia inona izany ny décision-nao amin'izany? Aiza izy amin'izao tsika miresaka izao? Eny miangamba hoe nivoaka amin'ny marina dia tsy hita popoka izy eo am-pikaroana fantatraza ry zalamy izao letsy Tena loza koa izany aiva izany tsy nandalova ny fanoro-tsony tato dia ahoana ny ataoko?
satria raha reo no mahita azy voalohany dia tsy maintsy baradaka ilazany toerana misy anay fanoro. Zavatra tokana ny angatahako aminao rehefa eo am-pilatananareo izy. Lazao fa menao ny lahy. Aleo za no anala ny ainy. Ny endriko ny tiako ho hitan'ny farany rehefa mandao ny masony tsikelikely ny fanahana. Tsisy olana raha zay letsy fa te hanatrika koa nefa amin'izay fotoana izay. Dia aorian'izay ny tsy maintsy ho raisi-potsiny daholo raha lisy ny zanany. Efa nifanta fa tsy avelako ekipa ny masoko raha tsy tsindriny ny tany re tsy vanindreny letsy. Ary kely sisy zao dia ho tony fanindriko. Ary andao hialy eto amin'izay fa miandry ahy koa izay le raha soherina keliko e. Ka raha za mihitsy koa aloha ny teo amin'ny toerana lahy dia fa ely ny maty ka. Ny liona ity tsy misangy remby zany saka kely ny manao an'izany azo lava e. Ka prédateur fihetsy lavitra noho ny liona ngeo ara zany e. Kakana kely anjonoko ny trondro vavety fotsiny ihany io ka tsy maintsy genagenaiko. Eny e, matoky an'lahy zany fa tsy tondratsika amin'ny tsy mety ny hevitra lahy. Zay indrindra. Dia somary mampisalasala mafy azany amin'ny fombiazany zany. Dia diso hevitra lahy raha manaty anay hijabaka anatin'izany fandrika izany. Tsy fantatra lahy marina ny zava-bitan'ny olona manao viveriny ho an'ny olona kaiky azy zany. Za koa efa niomanatry ny ela mongotra ny lahy amin'ity tany ity. Tsy hiala sasatra raha tsy mikorobaka eo amin'ny fahavalona ny sabatro. Aleo aloha hitsaitsaika hiala eto amin'izay fa efa reny miveriny ireny ny lika mpitsongo ity. Tokony hifindra toerana farak'izay aingana ka mbalony amin'ny varavaratsy ny mandra-pavitan'ny atoko. Tena manatiny ety amiko ty aliko ty izany. Ela ny mba ho sary ny tena mba nahosotra amin'ny vatako tokoa ny fofoko. Saika ratsy iny soa ihany fa varendresaka ary zara dia tsisy nieritreritra anaraka an'le alika fa tsy maintsy efa miparitaka amin'ny tady aheraka ny aly ity izao reny. Tsy maintsy efa nisy natsikaritra mantsy hoe maty voatsindriny ny antso le alika teo. Tena mbola kely izany heriko izany nefa tsy afaka miandry tsony ty raha zao ny fandihany ka. Ohatra tena misy olona izany ary teny efa akaiko vao henoko. Aleo aloha miala moramora amin'ity lalamasaka ity dia miandry an'ireo lasa voatoizana n'ity. Ena lasa manao tandrevaka ve ahy nefa dia atsoina kely monja no amoizana ena amin'izao toerana misy azy zao. Aleo afainganina n'ity fa toa hitandry le maizina ihany ny lalako na efa niezaka tsy namela trasy aza. Tsangidina ny vato manafina ny lalana mitsofoka ato. Neny dia sanatria ve? Neny aty ve anao e? Tena tsisy mamaly marina. Aza hita ka sola avy namono an'ely le ny faneny. Ato e fananiny ianao ny tratrarina tany? Fa izy ianao izany fa tsy hitako ange. Ato aho aza mikorapaka fa tsy maninona e. Neny fa maninona ianao? Fa inona ny tranga teto? Tsy rahako ireo fa iza taitaitra e. Tsy maintsy mialaingana amin'ity toerana ity ianao. Zao dia zao mihitsy lasandry sareo any mantsy fanora. Fa hoana nafantaranao an'izany ka? Nivoaka tato angaha ianao? Izy ny tonga teo saika hampandositra anahy. Vonin-kadina kelikely izy dia naheno alika maromaro mivovo tao avelany tao izay. Tafiditra tato izany ireo olon-dratsy? Tsy tafiditra ka. Izy ny voatery nivoaka avy atsy aoriana rehefa avy nanafatra anahy. Tena tara loatra izany. Ary raha niza izany reny aminao reny ka? Any fanoro? Rehefa lasa tsikelikely le olon-dratsy dia tsaitsaika nivoaka hijery izay nanaovandry zareo azy. Sao dia niratrain'le olon-dratsy fotsiny izy dia navelany ny alaina tao. Tamin'izay indrindra nefa no niverina tamika naka ny satro ny adino teo ny ray tamin'ireo jiolahy. Dia hitany ianao? Ie, hitany aho. Dia saika hierika iantsony namana izy no nivelesiko tamin'ny vibe akaikinao io. Izany ve? Tsy mijanona raha tsy potika tsisy nalalana azy tsony ny lohany. Fa ary toa tsy nahita fatin'olona tao ivelany tao izany ange ahy e. Sao dia sanatria hoe hiverina hitadiny namana ireo jiolahy ka hita azy eo dia fantany hoe misy olona ato. Dia io nitaritaritoka hiditra teo ilay ray matoko.
Ary tena potika tanteraka tokoa ny lohany. Mino zany fa zay no antony mbola mampangovingovotra anao hatramin'izao io. Ary mety namany ity Jola tia nitady azy koa zany le rola nifanina tamiko teo reny. Aha, mizotra makaty amintsika ve zany? Avy aty ngambo reny fa tsy akatika. Ay ve. Mety niala ny enina nitady ny namany tetỳ amin'ny manodidina ry zareo fa tsy nahita dia lasa. Fa tsy maintsy manavitra amin'ny fanoro aho zany. Dia mbola tsy matiny reny izy. Ianao mandehana mandositra lavitra amin'ity toeran'ity reny eny. Hitanao misy an'ilay lakamoty rehefa nomantsika ho amin'izany. Io ny lakile dia mandehana dia mbola misy ny fotoana. Dia ianao zany hamono tena noho ny herim-po diso toerany ihany. Fantatro ngefa mbola tsy salama kory ianao io e. Henoko daholo reny ianao tsy azo toro-mandra-parainao ambadika ao reny. Niry fireny amin'ny endrika koa vao manetsika ny tananao avy ohatra. Ka ho avelako vira vrain'le tsy matoatody reny ihany vy fanoro aminao e. Hatreto dia izy foana no nanao fiveriny eny namonjena antsika. Mila izy zao ka tsy avelako anakana tsy hamonjy azy mihitsy ny tahotra azy izay mety ho fangiry firiana lazainao. Karaha maty ihany koa nefa ianao dia tady-dio fa verimaina fotsiny nanaovany an'izao rehetrarehetra izao e. Matokisa ianao fa tsy ho faty zany aka. Tsy natao ho faty atsinona fa hamono. Amitan'ny valifatina farany dada. Raha iny olona tsy tovantsy volovolony iny aza navita ny tanan'izany voaty zany nandritra ny ampolo taonany. Tena hoana moa any tsy havita ka? Rado a. Inona? Hoana re zany? Fa misy inona ry niny? Hitanao? Fa misy inona hoa? Misy diso anga zany zavatra nolazaiko anao zany ka? Zany indrindra. Diso zany zavatra lazainao zany anaka. Ka tsy asakana tsy anefa ny valifatina mpanaitinayko any dady zany e. Akavetina dia hiverina any. Anavitra ny fanory sy andribaka. Tsy zany no tiako lazainy. Fa hoe tsy taovany nesy tsy volovolony koa fanoro fa rainao. Maninona tsara hoe rineny e. Aza dia miteniteny foana re rineny a. Nahafantatra tsara n'izany tokoa nesy. Zany nanankinany tamin'ny fanoron'ny fiarovana antsika. Io no nangatahany taminy. Rehefa ningavy azy amelany atsony sy anonotra an'izany fanoro. Fa inona re zany zavatra lazainao zany rineny e. Fa tena marina ve zany zavatra lazainao amiko zany e. Dia maninona nefa n'izao zany vao lazainao amiko ka? Satria samy nandrara mafy tsy ilaza ninina taminao izy ro larainao. Eny, tsy haiko tsony fa na izahay zany ohatry nefa miteniteny foana noho. Dia mihevitra zany nareo fa netiny nataonareo. Anefa efa tara loatra ny fanapahanao hevitra ampafantatra amin'ny marina. Te hiteny aminao fotsiny aho hoe maninona ka? Mifatoa amin'ny fanavotana ny anabavinao. Efa ny vonina hatr'izay anao ny sorona ny haino anao fanoro. Dia avelao ho tanterahany izay faniriana izay. Ka zany efa mbola tia hijery azy amin'ny masony. Tia hametraka amin'ny fanontaniana manitikitika ny saiko. Za mbola tia hahafantatra azy amin'ny maharaiko azy. Dia mbola tsy mandao azy ny ainy. Fantatro izany anaka. Neny a. Mipetra aloha ianao dia andraso tony tsara ny fonao izay vao manapa-kevitra. Za no izay nandidinao aty eo dia niala aingana amin'ity toerana ity. Manantena fa ahitanareo daho tonga ny amiko rehefa tapitra izao rehetrarehetra izao. Eny mandehana fa efa andalana ho aty izay ny fahavalontsika. Tsy ho vitako ny sady hiaro tena no hiaranao ihany koa. Miala tsy niara nandratranao fanekeko anafina taminao ny marina. Fa inona ry ty e? Nandinika ny fomba ilazako an'izany nampangovotra na teo raha ny marina. Fa tsy hoe noho io olona io ary tsy vao izao any nangovotra noho izany. Manantena fa aza miasa saina amin'izany tsony ianao ry neny fa tsy maninona. Aza miasa saina amin'izany tsony. Na tsy mety amiko azy izao dia fantatro tsara koa hoe tsy nanao zavatra ianao raha tsy noho ny fitiavana anay. Aza manahy fa tsy maintsy mbola miainanao ohatr'izao izay sy miora afaka andro vitsy. Eny anaka. Eny mandehana amin'izay fa tsy misy fiainana natao anao tsony eto amin'ity toerana ity. Tena mahafinony everako azy reto a. Kely sisa dia ho lambala. Nefa reto izy manomboka mihodidina. Aleo aloha miavy etsy ambadika izy fatakazo mitapika izy mieritreritra mipaika ady avy. Fa mbola manantena neny onina ony lahy sa mihevy tena ho rambo. So heveriny lafa anaty film aritsika ity. Janona aloha ny tivitra zalahy. Aleo fa ho tantaraiko an'lany toy n'izao tantara zoary satria lahy zany efa mpanao film ihany. Efa fantatra lahy ngamba hoe tsy nesy ny tena rainy lahy sy tia olona mandoalika eto amin'ny loko ity. Zay ngidisy fa androany zany vao fantatra lahy nefa dia ho taperiko eto ambanin'ny masony lany ainy
avy nampandositra an'ireny lahy lahy teo rehefa avy nampahafantarina an'izany. Satsy zay afaka fotoana fo nefa dia ho tafaraka eto nareo telo mianaka satria efa zany eniko manenjika azy zany ny alika mpiaza sy ny miaramilako. Mino afa efa maratra ny zalako izay nitondrana azy mbola miaina ty amiko fotsiny mantsy ny baiko ny miko na tsisy tanana na tsisy tongotra tsy olona zany. Neny nanao atsoina ve azy nanaraka azy mandrapidifony tamin'ny lakamotery zao anefa ty nibala lany ndrako mijininika avy amin'ny ratrako efa manomboka fanina sady indray koa aho zany. Tsy androany mihitsy no hahafaty aka tsy maintsy avitro ny zandriko sy ny reniko vao hisy an'izany raha izy tsy maintsy fitaiko ny Valifatin'i Dada. Eo mbola mihaino avy raha mbosa efa manaraina sady. Averiko kely ny toen'le tantara teo sao dia tsy mazava amin'lahy hitsangana moramora lahy zao dia anatiny ity amiko dia hodidiko ambany masony lahy ny tenda nyty rainy lapamadiko ty. Dia ahoana nefa raha tsy anao an'izany zavatra lazainao zany ahy mandrosondray mandingana dia asehoako anao hoe tsy mivonina ialaina alohanao velively raha za lahy aleo mivoaka moramora mbola tsy naratra ry lahy tsy nanana fanantenana andresiko. Anisa fo lahy dia meko baiko ny miaramilako amonao ny lahy mitifitra vararaka nefa melohan'izany dia aleo sary an-tsaina ny fampijaliako ny reniny lahy sy ny anabavy satria lahy ny kasaiko ho viraviraina isa roa tena voadidina efa misy tirera roa fa raha vakely nyretsy mikendry avery anaty kirihatra retsy akoatra ny jiola hafa mirongo fedina mitsaitsaika maka-toerana itifitra. Ary ahoana moa raha mivoaka dia mamono an'le ivon io amin'ny balasisa atao anaty kartosika mazava ho azy fa malitifitra vararaka koa miaramila ny rehetra hiara ho faty izay amin'izay dia ho vitako ny Valifatiko. Dia ahoana nefa nisy mioraka rado mivoaza fa mbola tsy tapitra ny adinlahy aza vela hidina ny pasana ampiadanana ny volo fotsiny fahavaloko ny aina lesy olo ny aina tadidio zay aoka ny fahavalo lahy nangovotra rehefa mahenena ratsika azo ny lahy zay dia rovo ny vehivavy ireo matoky any lahy. Dada tena ianao tokoa ve zany eniko zany fito izy indrindra litio mivoaingana raha tiany lahy ny anapitra amin'ny fangirifirina. Fanoro mialatsiny fa tsy nahavita ninona kory ny rovananao indrisy anefa fa ianao ny tena raiko sivy dia velomany amin'ny varotsy mifody ihany fa ny azy mianaka zany sisa ko satria ny vehivavy sy ny ambavahoana amin'ny fahafatesana ihany mba azonao anehoana hery dia ity ampianatra anao ny atao hoe herim-po ny tena lehilahy manko dia tsy matao am-pahafatesana. Zay irairan'ny lahy eo fa ny tena lehilahy aloha zany zao dia mifanatrika amin'ny vavabasiko eto hoe azo lahy raha mbola misy kely an'izany atao hoe ambom-po lehilahy zany ao anatinao dia avelao andeha ny fianakaviako efa nitolo-batana aminao zao ka ataovy amiko izay tianao atao avelao ny ray aman-dreniko sy ny anabaviko andeha zany angamo ny toy ny tantarany tantarako any lahy teo afatolo zalahy dia daroy andalika dia sokafo tsara amin'izay masony lahy fa manomboka eto ny tena zavatra ko satria nanaiky ny fampiraray lahy tamin'ny voany lahy teo dia tsy ataoko amin'ny tarazoka ny famonoana ny rainy lahy sokafako amin'ity antso maranitra ty ohatr' izao fotsiny trotrokany zay. Dada mialatsiny fa tsy afaka mba namonjy anao akory tsy maintsy Valifatin'ny ranao latsaka koa na zany vitako na za maty eo ampiezahana mamita azy ampidirany anaty tomobilina any amin'izay dia andao hiala eto any amin'ny kamo andrindreniny aveloako kisany biby dia eo le mpamadika io finona koa nanaromany lalambany io say lahy efa nahita alika analevina. Andray indrisy fa tsy ny ambahamba-kory izy nalidy mitenda amin'ny fanoro tele raiky tanaty ny fitomby izy fiany fangirifirina ny fantsitsitra ohatry ny rano amin'ny popiriny ny rano voaka tamin'ny tratrokany nitranga ny lelany ny vadika mena ny angonany rano ny masony dia ny valo arika sy mangana ny endriny na dia tsy mba afaka ny antso anao hoe dada aza dia velom-pisorana tamin'ny sorona rehetra nataonao anay telo mianaka. Mbola felona kay zany rato nandainga tamiko fotsiny ilay kisola io hatramin'izay maninona azo samybelona
Lanitro ny emitra kory dia voadona le vazy teo anjoro-trano hoe marina mafy tsy hotratrano reto hoe mihevitra ve zany ianao fa hoe tsisy ahita mihitsy nefa efa ela nandinieko anao avy eto ay ianao za tsy nampozinao ny ahita ateto olo tsy vanina nataonao aiza ny anatahako mandrasa fa ho tafaraka tsy hoelinareo ka ny anadahanao efa eto ambohitra fa miandry ny reninao sisa dia toizana ny tantara na mihevitra azy ianao fa azonao ny fandresena dia tsy alova ninina mihitsy zany zany io tsy mahery noho ny anadahako novinanoviana ianao fantatrao tsara zany ka navatrana na raha matafika amin'ny rongo-basy mihitsy ianao isamborana azy tapitra ny teninao ny alohan'ny hodininy masoandro androany dia hoe soriko eny amin'ny anadahanao ny lohany omeko vetavetainy miaramilako ianao sy ny reninao avy eo tsy izy tsy andalo eo aminareo ny lehilahy rehetra afa mijoro ao anatin'ity kanty raha za ianao mbola tsy misioka aloha raha tsy tafavoaka ny aly tsy fantatrao marina mantsy hoe izy rado raha mba nanana heritsaina kely fotsiny nandehanana ny fanandrina taminy anefa ianao tena hita hoe tsy izy velively ny lavolefony zany ohatra ko efa hoe ny lavolefony izy ko tsy izy velively ahoanandray ary mibibidira angaty rehefa maratra vao maika masika apatsy hivokanao tsara zay rehefa zany anala ny lohanao eny aminao avy eo ty zany aloha ny nofinofo fa zany raha teo sisany azonao atao hoe zay indray ngamo ny fanarahantsika hoe ny tananao ny analany ainy fanoro na maloha lahy dia sokafo ny fijery iza ny mampitony kokoa ny tambali faty eo amin'lahy ny mamonao ny fanoro sa ny manala ny an'le fahavalony evitena hoenjana ny lahy atoka manatsafidy inona tsony moa ay sokafo ary ny varavarana resahako amin'le vendrana io fa mbola tsy hanapa-kevitra hamono azy velively raha tsy samy manatrika eo ny reniny sy ny anabaviny zany angamba le dokotera tsy vaniny iny ary aloha modereraka be so mba zay ny tsy hanarana ny fo amin'ny famonoana eto ay mobany tsy de ngeza be manahoana kory ary le raha mbo manadala ny saina etra zay ty za manatena hita olona goavambe sady liendraha mifatotra eo ambony seza kinanjo olona mitolefika tao hitalao fangorahana no hitako fa ao mifatoraka dia asehako an'lahy ohatra ny fipozin'olona hitalo tokoa ve asa tsy avelako iny tanteraka amin'ny fandresena sarisary ny azony lahy aloha ialahy zao dia mifaly tsy aharitra nefa zany mbola tsy miposaka kory masoandro androany dia raha reto mombamomba an'lahy anaty taratasy reto aloha no jerena dia do tsy mampinty koa ka firy zany zao ny miaramila tsara ofana laviny balan'lahy zato saronjato mety hoe maherin'izay mihitsy aza angamba fa reto aloha ny voisa ary inona ny itsikiny lahy amin'izela zay ko satria mihevitra vela fa mampikofo sy maso azy zany makasaraitsy aina ny zavatra ao ataoko ao amin'ny lahy fotsiny aka zany ny fangiry firiny lahy mialaina eo amin'ny tany tsy voararany lalàna ny manofo letsy mba fantatry lahy moa hoe mercenaire amin'ny rongo fiadina tsy latsaky ny dimapolona ao anatin'ity toby ty le atao hoe tafavoaka amin'ity varavaram-by ty ela zavatra zay sarotra inona ihany fa ny vavabasy miandry an'lahy ho ivelany ao nga azo an'lahy atao nininona ilahy tsy hoe andositra fotsiny fa mbola tsy maintsy hanavitra ny reniny lahy sy ny anabaviny lahy zay samy efa tsara ambina ihany koa tsy tia mibetsaka amin'ny lahy fa leo ny fotoana no namarina na andiso antsika ny any fantatro dia zay eto ampielatanako ny elan'ny hainy lahy sy doka ny solomaso fotsiko sy ny endriko malefadefaka kosa angamba ny akamako ka nefa sahako anangana tanana amin'ny lahy fa mbola tsy teraka ny mpamon'olona sadika noho iza mino kosa fa azo lahy dikan'izany tsy mifaditrovana oziny malagasy tsy ampafiry ny efa nazerako raha zay lahy miombeza foana aloha fa eo tsika mahita azy zao raha ny tokony no izy dia efa nidaroako nanalako ny foko teto lahy fa sady tsy tia andotiny lobako fotsy ano manana fanajana an'lahy ihany tamin'ny biby sy ny olona rehetra no azaiko tsy inona dia elany nampitondra faisana indrindra ny tafiko sy nandaniko bala be indrindra za indrindra natsapako fahafahapolo lalina mahita an'la mifatotra eto fa hatreto ihany koa nefa vao mainka ho ampikasambarana rehefa manala tsy kelikely ny ainy lahy rehefa manapaka ny lohany lahy amin'ny sabatro azo meza makaina aloha fa mbola hoenjana ny toy ny tantara tsy pahazo ao no matahotra amin'ny fahavaloko nefa
nahatsapa fangovitana kely tany anatiko tamin'ile nitomboron'le ry teo. Rehefa nisorony ny solomasony dia ny mpanjiny ny hatrany anaty fanahy rehetra tany. Izay vao tsikaritro hoe tsy mitovy loko ny anak'Andriamasony, hoe misy fahasiahana anaty fahatoniany izany ao anatin'ny fijeriny. Tsy fahendrena ho any manamaivana ny mpandinika, fa ahoana tokoa moa izany ny fomba hivoahako ato rehefa voavaako ty Mihanoa ty. Tsy manana afa-tsy roa mantsy izao aorian'izao hivoahana ato amin'jena miora. Rehefa avitry miora dia izy ihany dia afaka manao diversion mandra-pamoahako an'iny eo amin'ny selula misy azy. Ny ala amin'ny Mihanoa vita ihany, fa tsy maintsy hanapaka ny akibeako anefa amin'izany dia tsy ho afaka hampiasa tsara ny tanak'io la mazava ho azy. Dia ahoana amin'izay ny hatrehako an'reto fahavalo ampolo maro ato amin'ity toeran'ity. Ny heriko raha teo efa tena mekely, ataoko fotsiny rangahy izay hampandosirana azy mianaka. Kely ny finoako hoe ho tafavoaka velona ato fa rehefa avitra izy mianaka ka vitako ny valifatiko dia ampy azy zay. Neny, ay dia sandry le tsy fanina ny nandatratrahana ohatr'izao. Tsy maninona fa toy ny fonao e. Neny a. Ampampiton'ny fangirifiriko mahita ny endrika ao tsy misy ratra toy izao. Ineny mba lehilahy ohatrany ratoko, dia tsy ohatr'izao ny faran'izao tantara izao. Aza mandrera tena mamisavisany zavatra tsy hanananao fahefana anaka. Adinonao nga fa merimberenako an'izany teny izany. Za misaotra an'Andriamanitra nomeny anao tovovavy kely mahafatifaty nefa mahery fo. Fantatra fa tsy maintsy ahita teny ampitrakana foana ianao, dia manantena koa hoe ahita fomba hanafahana antsika amin'izao rato toy ny hatramin'izay e. Fanantenana tonony anao izay indrindra no mbola mampitsika io e. Fantatro tsara fa tsy hiandry izay gadonany fotsiny izany izy. Tsy voasamba no nysedrany tolo tsy ombitratra ohatran'izao, fa mbola iny izy iny. Ianao tsy falahary ianao e, kanosako ambonin'izay. Raha ny ianao raha tsara ohatr'izany. Aiza tokoa moa nisy mpamono anam-po mangoraka toa azao e. Olona efa tokony vonoina sy ampijaliana nefa mbola avela hifankahita farany ihany. Tsy izany akory no mahatonga anao miteny aho hoe kanosa, Fantatro tsara ny antony itenenako an'izany e. Amiko dia ny kanosa sy ny sarim-bavy ihany koa ny samaninitra ny tanana andratra vaviantitra ohatr'izao. Miombon-kevitra aminao raha ny amin'izay. Rehefa napakevitra ndatsadra vehivavy dia tsy mijanona ny tanako raha tsy tapitra ny ainy. Lanitra? Izao vao tsapako ny abibinao e, satria raha olombelona tsy materitreritra koa tsy havita napaka lohan'olo loatr'izao. Mba maro loatra koa izany toetra maritanao azany ry mioraka. Kanosa, tsy mifatitrovana, biby. Dia inona koa no manaraka? Dia mireharehery ianao fa manana fahefananao olona ohatran'izao e. Zary fafinaretanao no manala ain'olona noho ny valifaty sy ny asosorana amin'ny serana. Raha teo amin'ny toerako ianao dia azoko antoka fa nanao toako. Tsy natao hoan'ny osa mantsy izao fiainana izao e. Tsy laviko noho izany ny filazana hoe mahatsapa fafinaretana rehefa manao an'izao. Mampiseho tsinona izany hoe tsy isan'ny remby fa isan'ny mpiasa. Ka roviana nefa ny farana ny von'olo loatran'izao, raha mbola ny valifaty no atao ambonin'ny zavatra rehetra. Raha mbola isy hitsangana malifaty izay efa matiko dia mitombona ny teninao hoe tsy hisy fiafarany izao. Manao anao tsy ho tratry ny aloka izany ianao. Mikisaka mikibony ihany mihevitra ohatranao izany hoe tsy maintsy ho tratry ny aloka. Mino aho fa ampy fanaovanareo veloma farany kosa izay minitra vitsy namelako anareo iona teto izay efa tapitra mantsy ny fotoana azoko omenanareo. Eto miverina any amin'izay letsy io Ye, aza sarisariana mafiotr' izany izy fa marary ange izany e. Miora, Neny manana finoana kia. Neny Aza manary toko fa mbola tsy ho atoato ny afatesanao. Neny tsy te ho velona raha tsy maintsy ho faty ianao. Tsy haiko saina koa ny fiainana tsisy ianao izany Neny Ain'Andriamanitra tao ny zavadrehetra anaka. Mangatahery amin'ny raha sanatria fisarahana amanay izao fisarahantsika izao. Ampy izay fa eto any amin'izay io e. Sao hitsahatra noho ny alahelo sy ny ranomaso eto koa ny foko. Mba azo ny lahatsaina avy eo ny asambarana mamen'ny foko amin'izao minitra izao. Valo amby folo taona tokoa mantsy izay ny andrasako fatratra an'izao fotoana izao letsy.
fotoana mitako ny valifatiko amin'ny famongorana ny taranaky nisy sy ny akaiky azy rehetra. Azay rehetra nolazainao izay koa ny tao aneritreritra tamin'ny fotoana nidiranao an'io varavarana io teo, satria izao rehetra izao mihitsy no nitondranao eo amin'ny toerana sy ny fotoana mety amiko. Optimiste loatra lahy zany ka. Sa manao revin-drandra ngamba ny marimarina kokoa? Mety daholo izay fomba ilazanao azy. Ny masorena kely afotsiny izao dia hoe tsy ho afaka ampitarasoka amin'ny fangiry firinao nefa dia izay no mba nofinofiko. Tsy fantatra lahy marina hoe izy zany Ivan zany. Tsy mbola mafy nonesy elana miseho enjana aza letsy fantatra lahy ve nefa fa mitala ohatry ny zazakely izy tamin'ny fotoana naminoko azy. Nendahako miadana dia miadana ny odimasony sy ny molona. Aleo saretsaina ny fanaintaina tamin'izay fotoana izay. Tsy mbola nisy feo nafinaritra sy nampangoroitsy nan'olo feo ny jafajafa tamin'izay mihitsy ngely ty. Fa mafy izy ka. Izay aloha dia tena tsy fakako amin'lahy. Hanory ny toerana nanafenananareo ihany izy rehefa andeha hanapaka ny ranjony saingy indrisy fa ay fosy pista ny meny ny tsatotsatoako ny antsy ny nofo mangatsiaka ny rehefa niverymaina avany amin'ilay zony lazainy ary tsy nijanona raha tsy nivadika menandrano le lobaka nanaovako. Efa ny boroka sy ny paritaka eraky le tranopaty koa moa ny tsy nainy sy ny taovany rehetra. Vita ny fitantaranao. Aleo ary mba ho tantaraiko aminao indray ny toy an'izao tantara izao satria efa tia mitantara azy tia tantaraina koa ianao. Ka alefa hoe mba henona voatra mahaliana ahy izany ko. Hoe soroko tia menao ty amin'ny tanako ty, dia ho aletiko eo amin'ny trotrokanao. Hoe soroko hiala tsirairay amin'ny toerany masonao avy eo. Rehefa azoko antoka tsara hoe miraikitra ao an-tsainao farany endrika le hanapitra ny ainao. Endahako iboroka eo amin'ny tendanao ny trotrokanao ariana izany. Io pomidadamanao miteriterona ohatran'ny tilikambo io mihitsy. Itsipasipaka anaraina eo amin'ny tany eo ianao, hivoatrahatra amin'ireo orinao sofinao ireo. Mino fa azonao asaina tsara aloha hatreto toy izy ihany aloha ohatran'ny mijery film ireny mihitsy angely tsy makasaraitsaina an'izany. Hitanao io varavaram-by io. Dia maninona io? Anontany angamby ianao hoe ahoana ny voako eo. Dondomiko mafy fotsiny io, dia tsy maintsy hamoha azy ny ray amin'ireo mpiambinao, satria tsy ho azony an-tsaina mihitsy hoe ho voavahako ny fatorako. Ny basiny io mpiambina tsy manam-ponin'inyo ihany avy eo no aminoko azy sy ny mpiambina hafa ao an-dalantsara ao. Izay matiko dia ataoko ampingairovako tena mitifitra taon'ireo hafa izay mbola velona. Dia aleo sairaitsaina amin'izay ny zava-bitako rehefa ho azoko ilay mitrailleuse naterateranareo tamiko iny. Sapo tena nianatra ary dia lagera marina lahy na mpiondana film tafahotra fotsiny angamba. Miomeza tsara aloha manarana fo mihitsy. Vao maika ampitombo amin'ny fahatairanao rehefa aveo tsy inona izany. Hitako eto sady mifidiridiry ny masonao mandra-panalako azy tsy ahita tsomy mandrakizay. Fa ny olana kely fotsiny dia tsy tady mahazaka fa menoto ny mamaritra ny tongotra matanan'lahy. Akoatr'izay azoko inona ihany hoe mety ho possible raha tena faran'izay kinga aloha lahy. Dia malahelo aho milaza aminao fa efa voavako hatrany amin'ny fotoana nidiranao teo izany olan'izany. Fa ahoana no tsisy hoe ahoana fa efa nazavaiko taminao teo daholo ny zavatra rehetra ka izao orora ao anaty masonao izao indrindra nivalifatina angatahany raiko talohan'ny saranay. Nampangoritsina anao le feoan'ny raiko ny javajafa mandilatra an'izany ny fakafizako an'izany feoanao mitrena ohatraniko sovinony izany. Izay no ela fa eto izany le anendaka amin'ny masonao dia andripaka amin'ny miaramilanao rehetra. Fa mbola ratsiratsy no izao iainanao izao ny anjony zanako ao mandrapiletika amin'ny masoandroandroany minoa ianao Rato, tsy napoziko avy-tsomy mihitsy ianao. Adinonao angany tokony nomeko anao hoe hiaro anao hatramin'ny farafofonaiko. Mitsangana amin'izay dia andao fonjeny neny. Mizatra petsaka. Sofa teo ianao. Sofa nataon'Andriamanitra ohatr'izao ianao. Aza finina mafy loatra fa marary ange nitratrako sy ny andilako io misy koa tapaka mihitsy angamba ao izany. Tao sady mandeha raha be. Andriamanitra, tena voatifitra kainy ao ambanin'ny fonao. Izay ny tokony andehanantsika aingana. Efa manomboka fanina mantsy aho izany. Amin'izao etahanao izao ve?
tsy mbola polo ve miaramila miandry antsika eo avelany eo? Miora manana finoana tadidinao ny amanita sy niny berserkera matoky afa tsy maintsy tafavoaketra ianao sy niny efa ny vonina tamin'reto ianao ho anaingana dia andao andefa mandeha ny fotoana ndao ary vonina ianao vonina fandao dia ka 47 entana reta ny kartosy dia tandremo misy latsaka ary to mavesatra be aza mifantoka milanjany fa zakanao io hoe tady fotsiny le teniko hoe mila heverinao isan'ny vatanao ny fiadiana eny aminao misy recul kokoa noho ny basy nampiasainao hatramin'izay iny akino tsara eo amin'ny sorika ao fotsiny amin'izay tsy embe ny ozany ohatra zao ale teo ny soka dia aza sorony eto ny maso zao zay mekavindry vao tafavoaketsika any mba vitsivitsy miaramila zay akavanana mokany eny aza miala ao ariana koa aloha raha tsy malalaka ny lalana ko Never misy sniper fa midina ambany aloha i neutraliser ko azy tsy mety azy ko azy zavatra tenenao ohatrany fa lazao amin'ny fomba tsotra ka efa voativitra no mandra-pahavitany teniko raha zany ny fampiresana rehefa miteny hoe 9h dia ny avy anakavianao zay 12h eo alohanao 15h kavanana raha iala eo akaikiko ianao dia kapony soroko fa tsy fandrenesana amin'ny feo ambasy zao ve tsika mbola ifampitantaran'izany ihany fa inona ary ty afaka mitsangana amin'izay ve asa mbola tsy maty le sniper teo mandehana amin'izay fa malalaka ny lalany ok raha tsy tafaverina ao anatin'ny 15 minutes dia mandehana mandositra fa tsy tafavoaka zany zay ok sisy hoe tsy tafavoaka zay vo lavy ny andrarezana tsy efa nampitandrina ny lavy nefa ny za sosodoka ny solomaso fotoko sy ny endriko malefadefaka raha manana feo amin'ny fieritreretana kely fotsiny lahy dia avelao andeha ny reniko efa eto tsy afaka amaly any latsony no tsy ohatran'izany ny fandeha mibainina tsy miasa eo amin'izao sehetra zao ny resaka sentiment fa oka zava dia nosorona ny ainao anay ve zany ianao tsy manatsafiitsony ary neny avelao andeha ny reniko raha mbola manana honneur honneur ela ve ny ampianatra resaka honneur mba tsy halava ny resaka dia meko an'lahy ty piaty bala ray sisany ato manana safidy telo elahy zany itifitra avy dia horotika ny balany reto miaramila krola reto itifitena dia tsy hafantatra an'izay afarany reniny lahy sy ny anabaviny lahy sa maranaingana fangiry fireniny reniny lahy misioka aloha loatra elahy satria mihevitra fa efa tafavoaka ny alina satria mieritreritra ve lahy fa tsy nampianarinay sy dada ny fomba fialana amin'ny toe-javatra ohatr'izao ny reniko sy ny anabaviko nisy an'izanyko inona ny talaon'ny lafangorahana tamiko ty version sy fandanimpotoana fotsiny reny ka mitodi mekavanana dia aza lany tiako atongavana ao zany rado tsy naninona ve ianao dia mihevitra anao inona nefa hony ty elahy tsy maintsy efara amin'ny tontondry ihany mantsy ty raharaha ty nefa jereto ty elahy tsy ny mavita mijoro segondra akory ka manatony lahy raha lehilahy fa aza be safary eo mandehana vonjay miora dia mila aingana eto raha sanatria maty eny ataoko ahoana fanaranao eto anaka ho vitako akory aza ve nijery anao ho faty eto neny manana finoana matoky raha za ianao dia raharotina mihitsy zao fotoana mbola ahafahanao mandositra zao tsy maintsy hanenjika anareo mantsy ary rehefa avy mamono an'ity zanaka ao ty tsy nampianarina nasy ny zanako ny fandosirana fa diso ianao hiala eto anefa no ny fangatahany dia iny amin'izay koa ny an'lahy tatazo miarena fa za mihoaka amin'ny vovoka eo zay mandoalika ohatran'izao ny sahazany lahy tsy afaka nianana fiafarana hafa noho izao mihitsy ny tantarantsika fa miazakazaka ho aizandray ianao tsy eny amin'ilay toerana nisy anao teo aza ve nahafahana mitifitra an'io ka efa lambalako iny basiny ka tsy afaka hitazapotsiny ny famonoana ny radio eto anefa ka mitondra basy ray amin'ireo ary fa aza mandeha amin'ny tanapolo any aza manahy ianao fa tsy mieritreritra hifampitolona aminy aka vao misy irika atifirako azy dia izay ny ataoko dada mifona fa tsy vitako ny valifatin'i angatahanao voila
Odidiko miadana dia miadana amin'izay izao no tendalahy. Azoko antoka fa tsy haharitra 2 minitra kory aorianan'izay dia ho afaka ny ainy lahy. Tsy napozina ny fisian'iny antsikely tao anaty randrersany radio. Dia ahoana amin'izay hoe lahy teo Andao aingana hitady fiara dia entina hôpitaly ianao ka avy ao mitehana amiko. Izy neny teo. Manantona antsika iny izy ka ao ampiloha hitondra azy voakato neny Hitako niady koroneny. Vita. Mandidy anao tsy lavolefina. Mbola tsy vita izany ny adinao ka. Tsy mbola tapitreto izany ny tantaranao. Tsy mandainga ny ekografia fa lahakely ny zanantsika. Jereo ange ny tanjany. Manahaka an'iza moa izy? Tsy noreniny ihany. Teny ino izay any am-ponao fa zakoboniny. Fantatrao fa tsy hanymetsiny anao mihitsy tsy mananjoanao an'izany koa. Ka inona moa lisy no teneniko akoatr'izay raha ny amin'ny fanoro no mampananao dia amboary ny sainy. Resaka efa vita izany. Manahy sao dia tsy tianao akory ny zanantsika. Tiako ianao dia ho tiaviko tsisy tompo sy aly izay aloko ny kipinao. Izany ho riariako mihitsy azy io zazy io ny ray andro aniko. Neny fa inona mampitomany aneny? Ahitaitra ianao. Aza manany amiko fa natsiaro indrainao fotsiny ahy. Iza mitralahy? Nesa efanoro? Efa zao no mahazo mbola mahita any ihany atao ihany. Dia gaga amin'io mihitsy ako. Bonjour ndre. Bonjour. Ka tsy tiako mijery anareo manjonitra ohatran'ny voapaty ioko. Ara-baina aloha tsy maty fo amanainy. Fazifazy daholo izany fa za manokana faly mahita ny lanitsika sy mendray. Fandry mila mianatra amin'ny tifitra amin'ny kalaky Fenao vena sy nona tamin'izany. Ary toa manao tsongondreny kely le aza. Tsy fombako amin'ny ora fa tsy efa ampy kosa ve izay raha latsak'izay efa fongotra raha teo Ivon sy ny taranany. Tsy hisy anao valifaty intsony. Za nefa miteny anareo hoe ilaina foana ny miomana hiary-tena. Tsy fantatra tsinona izay ho avoaka ny ampitso. Ao fa tsy manenina izany sitrana aingana fa vonina hianatra izay tianao ampianarina. Gasy ty tantara gasy. Misoanao teo Valifatin'i Dada.